Mivaly Mars mivalan-dresaka momba ny fanabeazana ny ankizivavy, fampizakan-tena ny vehivavy, antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Miaraka amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika, Ramatoa Espérance Pelandrozy, Ramatoa Rova Rabetalina, Ramatoa Andro Fiononana, Ramatoa Volana Rakotonirina, Ramatoa Eliana Ranosy, Kapitaine Rochelle Razafy Mahandro, ary Colonel Arado Ramanantsahanina, mpanentana Sarbide Rabarmanantsoa. Tonga soa indray tsika rehetra ato anatin'ity fandarana manokana izay iresahana ny vehivavy ity. Androntsika vehivavy anio valo marsa dia miarabantsika rehetra manerana nosy izay vehivavy tahaka nahatratra ity androntsika mahafinaritra be ity. Antony maro no iarahantsika eto ary araka ny lohahevitra izay mpanjina amin'ity taona 2024 ity dia ny hoe fanabeazana ny ankizivavy, fampizakantena ny vehivavy, antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Io didina amin'izay ny resadresaka eto ary araka izao hitantsika izao dia maro ny vahiny, maro ny mpandray anjara izay hiaraka amintsika etoko aza misaraka aminay hatramin'ny farany ary. Hosantarintsika amin'ny Ramatoa sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika ary Ramatoa Pelandroy Espérance ny resadresaka izay iresaka izy mahakasika an'ilay vely rano fahavalo, eo ihany koa ilay tetikasa prodigie, inona marina moa izany, inona no ataony ary inona ihany koa ny tanjon'izay. Ary aorianan'izay ihany koa dia iresaka ny resaka VBG na ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavintsika. Miarabanao tompoko tonga soa tanatin'ny fandaharana anao avy hatrany sehatra. Saotra ny Sarbidina ny fitenenana. Faly miaraba antsika rehetra ary miaraba manokana ny vehivavy rehetra tratry ny androntsika androany. Miaraka amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, Madagasikara dia mankalaza ihany koa ny andron'ny valo martsa. Andro lehibe hanamafisana ny ezaka izay efa vita sy hanomezana tombon-dahany bebe kokoa ny vehivavy mahakasika ny zony. Ity taona 2024 ity eo ambany fiahiany Ramatoa Hajaina Mialy Rajoelina, vadin'ny filoham-pirenena, miaraka amin'ny ministeran'ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy, ny fampiroboroboana ny vehivavy ary ireo ministera hafa toy ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-drafitra sy ny haitao arakajy mirindra, ny sekretera-mpanjakana miadidiny Zandarmaria-pirenena, tsy adino ihany koa ireo fiarahamony pirenena sy ireo mpiarahamonina-antoka ara-teknika sy ara-bola eto Madagasikara. Miara-manamarika ny fankalazana amin'ny lohahevitra hoe fanabeazana ny ankizivavy, fampizakantena ny vehivavy, antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fiariana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ny vehivavy sy ny tovovavy. Araka ny velirano fahavalon'ny filoham-pirenena, manambara ny fanohanana ny vehivavy, ny tanora ary ireo tena marefo. Singanina manokana ny fanomezana fahefana ny vehivavy, ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny lahy sy ny vavy. Mifanindran-dalana ihany koa amin'ireo paikady nasionaly mahakasika ny ady amin'ny herisetra ireto lohahevitra manaraka ireto. Fisorohana ny ady amin'ny herisetra, fandraisana tanana ara-pahasalamana, ara-tsosialy ary ara-pitsarana, fandraisana tanana ara-teknika, ara-tsaina ary ara-moraly ho an'ireo niaran'ny herisetra, fiara-miasa miaraka amin'ny mpiatsehatra rehetra. Ny ainga amin'io paikady io no nahatonga ny tetikasa prodigie nanome sehatra ny miralenta amin'ny sahanasa rehetra. Raha fitiantsika kely ny tetikasa prodigie dia misahana manokana ny fanatanterahana ireto asa roa lehibe ireto. Fanatsarana ny fitantanana ny mahaolona sy ny fiankohonana, fametrahana ny haitao arakajy mirindra amin'ny asa-panjakana. Ireto ny sehatra asa miralenta iantsoroan'ny tetikasa mivantana. Ny fisorohana ny herisetra mianjady amin'ny mahalahy sy mahavavy ary herisetra mianjady amin'ireo ankizy. Ny fametrahana sehatra fitorohana sy sehatra fandrindrana ny fandraisana antanana amin'ireo olona niarany herisetra. Ny fanomezana lanja, ny fampitoviana lenta ny vehivavy sy ny lehilahy.
Ankasitrahantsika Ramatoa Pelandroa Espérance izay sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika nitondra an'izay fanazavana ny velirano fahavalo eo ihany koa ilay tetika asa prodigie fantatritsika izay ary ao anatin'izay ihany koa ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny fototra mahalana amin'ny mahavavy. Itoy ny resadresaka maro sika no eto zao hitantsika izao ny vehivavy no maro anisa vitsy kosa ny lehilahy afinaritra nefa ny fiarahantsika. Itodika ato amin'ny télé jeneraly ny fampivoarana ny vehivavy eo anivon'ny ministeran'ny mponina isika Ramatoa Rabetalina Rova. Efa miresaka an'izay zony vehivavy izay hatrany sika efa misitraka ny zony ve ny vehivavy malagasy. Faly miaraba antsika rehetra manaraka izao fantarana izao dia faly miaraba ihany koa ny vehivavy manerana ny nosy natratran'izao valomarsa izao. Raha ny zavatra misy aloha zany eto Madagasikara dia efa misy fivoarana ngezabe mihitsy izay resaka hoe fisitrahan'ny vehivavy ny zoan'izay. Raha teo aloha tokoa raha teo amin'ny fiarahamonina malagasy dia tsy te manana anjara toerana loatra ny vehivavy dia nisy mbola kely ary dia efa tsy manana izay anjara toerana izay satria fomba fitenintsika taloha hoe naniry zaza ka terada, mandeha ny fitenenana hoe kovavy maneno. Maro moa zany ho ampitenenana izay atanan'izay ny resaka hoe vehivavy anisan'ny fanaka malemy. Fa raha jerevantsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tena efa manomboka misy fivoarana na itsika eto amin'ny plateau eto fotsiny arany dia efa hita fa manana anjara amin'ny sehatra maro dia maro ny vehivavy amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany ary mbola misy ihany ny sehatra izay ahitana izay tsy fahafahan'ny vehivavy misitraka ny zoan'izay manomboka any amin'ny resaka fianarana ohatra zany eto moa ministeran'ny solontenan'ny éducation nationale resaka momba an'izay fa mbola misy ihany ny tsy fahafahan'ny ankizivavy mandeha mianatra fantatritsika izany. Misy ihany koa ny ao amin'ny resaka ny sehatry ny asa misy asa izay ohatra ny eritreretina hoe ho an'ny lehilahy ihany no anaovana an'ilay izy ary eto sika amin'ny resaka ny atao arakajy mirindra ny resaka numerika moa zany dia hita fa mbola ambanimbany ny fandraisana anjara ny vehivavy rehefa resaka siantifika, resaka numerika, resaka digital. Raha ny atao tanisa izay navoakan'ny UNESCO ohatra zany tamin'ny 2014 dia hita tao fa 20% isan-jaton'ny vehivavy ihany no tena misehatra amin'ny lafin'ny numerika sy ny resaka teknôlôjia. Any ka gaga tsika raha mahita vehivavy ohatra hoe caméraman, vehivavy mpaka sary, vehivavy développeur ohatra ny mahagagantsika ihany izany. Raha jerevana ihany koa ohatra ny resaka téléphone portable izay tena ataontsika hoe raha jerevana eny an-dalana dia be dia be mpampiasa fa eto anivon'ny renivohitra ny tena mety misy hoe betsaka ny mpampiasa efa mahatratra 100 isan-jato fa vao midina kely eo ambanivohitra kely izay tsy lavitra kely hoe mety 10 kilometatra fotsiny dia 30 isan-jato ihany izany no afaka mampiasa n'ireny téléphone portable ireny. Ny antony aloha voalohany indrindra dia tsy manana vola ilay vehivavy hividianana ilay izy na mety manana vola koa fa ny hividianana crédit ihany koa tsy manana izy. Misy koa nefa tsy fahaizana mikirakira ihany koa ilay fitaovana ary tsy misy hoe tena fampianarana manokana momba an'izay ihany koa nefa izay koa zany mahatonga ilay hoe tsy fahafahan'ny vehivavy oharina amin'ny lehilahy kokoa zany mampiasa ny resaka numerika ary izay moa no tena ho resantsika eto hoe tokony atao zany ny fahafahan'ny vehivavy sy ny lehilahy mitovy lenta amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny secteur rehetra indrindra fa ao anatin'ity resaka numerika ity satria afaka mitondra zava-baovao ho an'ny vehivavy. Ny fampiasana numerika hitantsika tsara nandritra ny Covid-19 ireny fa be dia be nanao vente en ligne ary vehivavy daholo ny ankabeazan'ny tompony ireo manao vente en ligne ireo izany hoe miteraka asa ary rehefa miteraka asa dia tonga ilay fampizakantena dia afaka mandray anjara ny vehivavy ao anatin'ny fampandrosoana firenena. Dia ankasitrahantsika ny télé jeneraly ny fampivoarana ny vehivavy eo anivon'ny ministeran'ny mponina nitondra an'izay resaka zony vehivavy izay. Hivadika amin'ny resaka hafa indray tsika aloha soram-piankohonana sy ny famantarana ny olona eto indrindra ny eo anivon'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana tsy iza moa izany fa Ramatoa Rakotonirina Iolovolana izay télé jeneraly ny ivitoerana misahana ny soram-piankohonana sy ny famantarana ny olona. Miarabanao aloha tonga soto anatin'ny fandaharana. Faly miaraba antsika rehetra, faly miaraba ny mpijery ary koa miaraba ny vehivavy na tratran'izao valomarsa izao.
inona tokoa moa zany tena hoe ilanan'izay soram-piankohonana izay sy ny famantarana ny olona ary inona ny tetika asa-panjakana entina hanatsarana an'izay voaresaka izay. Ny soram-piankohonana zany dia tena hoe zo fototra mihitsy ny fananana anazy. Raha tsy manana an'io ny olona dia tsy afaka misitraka ireo tombontsoa rehetra omeny fanjakana sy omen'ireo sehatra rehetrarehetra maro isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina. Ohatra hoe ny fidirana an-tsekoly, raha tsy manana kopia tsika tsy afaka mianatra, tsy afaka manambady, tsy afaka manana kara-panondro. Eo koa ny fisitrahana an'ireo tolo-draharaha rehetra eo amin'ny fanjakana na eo amin'ny sehatra tsy miankina, ohatra hoe ny fahazahoana asa, ny findramam-bola ohatra. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny soram-piankonana daholo. Raha natao ny tombana dia ny ray ampaha-efatry ny malagasy mbola tsy misitraka an'izany soram-piankonana izany. Ka ao anatin'izany zany nahatonga ny fanjakana malagasy nanova mihitsy ny politika fitantanana ny soram-piankonana sy ny famantaran'ny olona eto Madagasikara. Anisan'izany paikady izany ny fanovana an'ireo rijan-dalàna rehetra natao manaraka ny fivoarana. Eo ohatra ny fanasiana ao anatin'izany rijan-dalàna izany ny ataontsika amin'ny teny baiko hoe système informatisé de l'état civil malagasy. Eo zany tsika dia hiditra amin'izay amin'ilay hoe ahitao arak'ady mirindra eo amin'ny fitantanana ny soram-piankonana sy ny famantarana ny olona. Manarak'izay dia napetraka ho politika mihitsy ny fanavaozana ny soram-piankonana sy ny famantarana ny olona. Izay zany le atao hoe réforme de l'état civil et de l'identité. Manaraka an'izay koa dia nampandraisina andraikitra bebe kokoa ny fanjakana eo amin'ny fanarahana an'izany politika izany, amin'ny fametrahana n'ilay ivon-toerana misahana ny soram-piankonana sy ny famantarana ny olona na ny centre national d'état civil et de l'identité. Ao anatin'io zany no atao daholo ny fivoarana rehetra mahakasika ny politika mpanjakana ao amin'ny fanavaozana ny état civil sy ny identité eto Madagasikara io. Ao anatin'izay dia atao ny fampitaovana manara-penitra ireo commune rehetra mba hahafahan'izy ireo miroso bebe kokoa amin'ny fanomezana io soram-piankonana io. Dia ireo commune ireo atao izay hifandraisany mivantana amin'ilay CNESI dia mba mihatsara kokoa zany ilay tolotr'asa sy tolo-draharaha omeny fanjakana ny mponina amin'ny resaka état civil. Eto moa zany dia tsara marihana fa ny tanjon'ny fanjakana dia tsy hisy intsony ny olona tsy manana soram-piankonana, indrindra ny soram-pahaterahana eto Madagasikara. Manentana antsika vehivavy manararoatra satria androntsika vehivavy anio. Ny fananana soram-piankonana arak'izay voateny izay dia tena zo fototra. Araka ny tenin'ny Ramatoa Tale Jeneraly avy ao amin'ny ministeran'ny mponina teo hoe matetika ny vehivavy eto Madagasikara mbola tratrin'izay ankilabao izay, mbola tratrin'ny fanilikiliana kely. Nefa mazava be fa ny fananantsika ny soram-piankonana io dia tena zo fototra ho antsika. Dia io zany ahafahantsika tena hoe miditra amin'ny fanabeazana mba ahafahantsika mizaka tena dia ho tonga amin'ilay tanjona tokoa tsika hoe mba ho antoko ny fampandrosoana lovain-jafy. Izay ihany koa no tanjon'izay hoe fandarantsika androany ity dia fanentanana indrindra ho antsika vehivavy no voaresaka. Azo tombony tanteraka zany tsika vehivavy ato anatin'ity fiarahantsika ity. Ankasitrahana ny Tale Jeneraly ny fitoerana misahana ny soram-piankonana sy ny famantarana ny olona izay avy eo amin'ny ivon'ny ministeran'ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana niaraka taminay ihany koa, mbola hijanona ihany koa moa izy mbola maromaro no vahintsika tsy nandray fitenenana ho avy amin'izay tsika fa aza misaraka aminay ary hitodika ato amin'ny ry zareo eo amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy fanovana ny ahitao arak'ady mirindra indray tsika ny postra ary ny fifandraisan-davitra tsy izy izany fa eto akaiko eto Ramatoa Ory Fiononana Andro, miarabanao aloha tonga soa eto amin'ny fandaharana. Miarabanao mademoiselle Sarpidy ary miarahaba ny vehivavy malagasy rehetra eto an-toerana sy any an-dafinirika tratran'ny andron'ny 20 mars. Izy moa dia talen'ny fitantanana sy fanovana, arak'izay hoe fanovana izay dia izy zavatra goavana be ho resahany hiaraka amintsika eto. Inona no anjara asan'ny ministera zany amin'izay hoe fanenana ny elanelana eo amin'ny lasin'ny vavy amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao indrindra.
Fanenana ny elanelana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny lasin'ny vavy. Tsika i Madagasikara dia nisafidy ny anao ny fanovana ny firenena ao anatin'ny économie numérique ary ny ministère ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny haitao ara-kadimirindra ny postra ary ny fifandraisan-davitra dia manana paikady anankiroa izay entintsika manao ny inclusion numérique sy inclusion du genre. Fantatsika teo fa ny toedrarà misy eto amin'ny firenena dia ahafantarana fa ny vehivavy 8 isanjaton'ny vehivavy ihany no misitraka amin'ny fampiasana ny teknôlôjia, raha ny lehilahy dia 7 isanjato ny lehilahy malagasy no misitraka an'izany. Dia tsy mankivy antsika izany fa tena manao izay ezaka mafy dia mafy ny ministère mba entina andresena an'izany fahasamihafana izany. Le paikady anankiroa atao zany dia misy izay tena azahoantsika vahana satria ny velorano dia mamevana ny fametrahana ny économie numérique ary misy koa ny plan stratégique du numérique izay tena manao ny paikady rehetrarehetra mba ahatonga ny vehivavy ho tafiditra anatin'ny inclusion numérique. Le paikady anankiroa zany dia hoe mila omentsika accès ireo vehivavy sy ny tanora vehivavy ireo, izay ny voalohany, ary ny faharoa mila amena fiofanana izy sy sensibilisation, zany hoe fampanatsapana azy hoe ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny fampivoarana ny fiveloman'ny vehivavy. Misy karazana projet vitsivitsy izay ho tantaraiko amintsika hoe ahoana tokotra ny arany ny anam-porofoana fa manao ny hetsika mihitsy sika ary miroso ny fametrahana ny économie numérique. Projet voalohany izay resahako dia mikasika ny digitalisation ny paiement ny dépenses publiques, izany hoe omena carte hypoketra ny olona mba ahafahany mampiasa ny vola izay tsy kirakiraina amin'ny tanana intsony, fa maivana zany ny fampiasana an'iny vetivety, tsy manao ohatra ny fomba taloha intsony hoe 664 roa ny vola ary iny carte iny dia ahafahantsika mitantana ny volantsika hoe zao ihany aloha ny ilaiko dia izay ihany aloha ny ampiasaiko. Iny koa sécurité koa iny tsy amin'ny resaka totakely mpangaro paosy dia ary mampihena koa ny fivezivezena rehefa mihena zany zavatra rehetrarehetra zany dia mivoatra zany ny tontolo iainana. Ny projet faharoa manaraka dia mikasika ny ifokotany. Ifokotany zany dia resaka fampiasantsika an'ilay carnet QR code. Io zany dia ahafahantsika mahazo base de données mikasika ny vehivavy. Ny base de données mikasika ny vehivavy dia ahafahana manao ny tetikasa hoe inona ary zany tetikasa maro mikasika ny vehivavy zany dia tokony hiainga amin'ireny base de données ireny. Ka ity ifokotany ity mampiasa an'ilay carnet QR code dia les bases de données zany sady marina kokoa ary tena réel, zany hoe tonga dia efa mise à jour avy hatrany zany ny base de données amin'ny alalan'ny fampiasana io projet ifokotany io. Ny projet manaraka dia mikasika ny capital humain, zany hoe io zany le anisan'le voalaza teo aloha hoe fanofanana ny vehivavy. Misy karazana fiofanana maromaro zany izay eritreretina atao rehefa atao le izy amin'izao fotoana izao dia mikasika ny hoe mba ahafahana manao an'le Institut national du digital. Io zany dia mampianatra ny tanora indrindra ny vehivavy hoe inona ny fianarana tokony atao mba hanaova ny métier numérique, zany hoe tena pointu tsara zany le fampianarana mba ahafahana mampananasa an'le tovavy na ny vehivavy, dia ary indrindrindrindra mampanome diplôma koa io fanofanana io. Dia ankoatr'izay koa misy zany ny resaka incubateur, zany hoe raha ohatra manana projet zany na projet iny na tsy mikasika numérique ary dia misy zany ny incubateur izay manampy ny fanohanana an'ireo vehivavy sy tanora vehivavy izay manana tetikasa mba ho haingakaingana kokoa zany ny amoronany an'le orinasany dia ao daholo ao anatin'le incubateur ny resaka fanohanana rehetra na famatsim-bola na fomba hoe ahoana ny andrafetana ny taratasy rehetra mba ahafahany manangana an'le orinasany. Misy koa ny projet izay hoe smart village, dia izy io zany tranona orina misy fitaovana be dia be sy connexion internet ao anatiny dia mba ahafahany vehivavy misitraka an'izany hoe fampiasana ny internet sy numérique zany. Ao zany misy service administratif, service numérique ary ao koa service financier. Dia ao koa misy centre de formation, zany hoe reny association ana vehivavy ireny dia afaka manantona ao mianatra
hoe inona ny teknôlôjia tokony ianaran'ny association na ny tanora ao anatin'ny resaka numerika. Ny projet manaraka zay tsika maneho ny accès omena ny vehivavy malagasy, ny tanora vehivavy malagasy dia ny hotspot wifi gratuit manerana ny nosy enina amby 20 izy ankehitriny ary miparitaka manerana ny nosy maimaim-poana izy io adiny iray isaky ny olona anankiray zany no fampiasana anazy. Zany accès zany dia ahafahan'ny zareo mahita hoe inona ny karazana information tokony ho fantany eo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina, famoronana asa ary ny fangalany diplôma. Zay rehetra zany mahakasika ny données universelles dia afaka raisina ao anatin'ny hotspot. Ankehitriny amin'ny fankalazana ny andro ny 20 mars fiarahana miasan'ny ministère amin'ny population dia ny délégué ny population zany no iarahana miasa mba hitondra nyreny fikambanam-behivavy reny manerana ny hotspot manerana ny nosy mba ary manenjika hatrany amin'ny 100 000 utilisateurs zany tsika amin'izao fankalazana ny andron'ny vehivavy zao. Dia manaraka ny projet farany anehoana zany amin'ny fikarakarana ataon'ny ministère mba azahoan'ny vehivavy accès dia ny resaka tikbus. Tikbus zany dia bus numérique izy io fiara be misy fitaovana ao anatiny ary connexion internet misy zany mpampiofana any anatin'ilay izy. Ary anisan'ny lazaina manokana amin'izao caravane médicale atao manerana ny Antananarivo dia any zao misy tikbus miasa mampianatra ny olona indrindrindrindra ny vente en ligne satria ilaina mahafantatra hoe inona ny ilana an'izany, inona ny fiarovan-tena tokony atao amin'izany ary ny fitaovana numerika dia tokony tena entintsika mampivoatra an'ilay fiainana tokotrany na amin'ny fiarahamonina amin'ny fampananana asa indrindrindrindra. Ankasitra antsika feno i ramatoa ory fiononana andro izay taleny fitantanana ny fanovana izay avy eo amin'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny Aitao Arakajimrindra ny postra ary ny fifandraisan-davitra nresaka an'izay hoe ahoana ny anenana an'izay elanelany eo amin'ny lahy sy ny vavy izay amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay. Ivadika ato amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena indray tsika satria eto anilaka eo ihany koa izy mbola handray fitenenana izy mirala mianaka rehefa avy eo iresaka mahakasika ny izay hoe vehivavy sy ny herisetra izay ihany koa. Ndao romentsika fitenena ny ramatoa Eliane Ranosy izay tale jeneraly misahana ny sekoly avy ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay. Miarabanao aloha. Miarabanao sarobidy, miarabantsika ny tokantrano rehetra izay manaraka n'izao fotoana izao ary miaraba ny vehivavy rehetra manerana ny nosy tratra ny ity andro ny 20 mars ity. Eto amintsika mbola misy ilay fomba hoe tsy mampiditra vehivavy an-tsekoly eo ihany koa ilay hoe ambany tany vehivavy miditra an-tsekoly noho ny lehilahy. Manahoana marina ve izay? Totanisa vitsivitsy angamba ny aloha no hoentiko amalinan'izay dia any amin'ny farany hitantsika hoe marina sa tsy marina izay. Voalohany indrindra aloha zany raha eo amin'ny lasin'ny vavy eny an-tsekoly no resahana zany dia eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra dia raha misy ny ankizy lahy 100 dia eo amin'ny fahavitan'ny sekoly fanabeazana fototra zany hoe afaka CEPE ilay ankizy dia ny ankizy lahy 470 isan-jato, ny ankizy vavy 770 isan-jato. Zany hoe raha niditra taty amin'ny T1 zany 100 dia ireo no salan'isany navita afaka CEPE. Zany hoe tsara kokoa zany ny vokatry ny vehivavy. Raha eny amin'ny collège indray ny resahana dia raha 100 ny miditra aty amin'ny classe de 6e ny lehilahy dia 50 isan-jaton'ireo no afaka miala ny collège zany afaka BPC. Ny vehivavy 770 isan-jato. Zany hoe sahala eo ihany zany ny isa. Ny any amin'ny lycée indray zany raha ohatra ka misy 100 ny miditra aty amin'ny classe de seconde dia ny lehilahy 7 isan-jaton'ireo zany no tafavoaka ao amin'ny lycée zany hoe afaka baka. Ny vehivavy 7 isan-jato. Zay aloha zany ny taremarky iny. Ny taux de scolarisation indray no resahana dia raha misy lehilahy 100 ao amin'ny toerana zany dia 990 isan-jaton'ireo zany no mianatra. Vehivavy indray kosa
20 isanjato. Zany hoe raha jerentsika aloha zany sarobidy hatreto dia tena voaja tsara ny resaka parité ao amin'ny femme aty amin'ny fanabeazam-pirenena zany. Dia tsy marina aloha zany efa raha ampitahina amin'ny tany aloha dia efa nivoatra. Taloha izay marina fa ankehitriny izay efa tsy mitombina intsony satria efa nisy ny fivoarana eo amin'ny fomba fisainana resy lahatra ny ray aman-dreny amin'ny fandefasana ny zazavavy miditra any an-tsekoly dia efa tsy marina intsony zany izay sainga misy ny indro kely satria raha izay parité izay no jerena any amin'ny fampianarana fa tsy hitantsika intsony izay aty amin'ny tontolon'ny asa. Izay aloha zany zava-misy hatreto. Dia inona raha zany no entinareo amalinan'izay hoe aty amin'ny tontolon'ny asa izy tsy hita fa ny amin'ny fampianarana izy hita. Mety hoe misy fanabeazana ve zany sa hoe inona no anafoanana an'izay elanelana na tsy fitoviana izay mihitsy? Izay aloha zany dia marina araka ny tenen'ny tale jeneraly ao ministera am-ponina teo hoe misy zany ny asa izay tsy ahitana vehivavy mihitsy ao anatin'ilay sehatra moa tena anisan'ny tena hoe tafiditra foana anatin'ilay sokajy marefo foana ny vehivavy tsy mahaleo tena. Izay aloha zany misy rehefa tafavoaka amin'ny tontolon'ny fampianarana ny vehivavy betsaka ny antony. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena moa zany dia ao anatin'ny manatanteraka ny velorano faha-efatra izay ao anatin'ny plan émergence ny filoham-pirenena ilay fanabeazana sy kolontsaina ho an'ny rehetra. Dia ao anatin'izay fanarenana izay dia ny kaondoha moa zany ny fanjakana dia teraka tao anatin'io izay voaingana moa zany ny LOZ zany hoe loi d'orientation du secteur de l'éducation izay mitondra an'izay fanatsarana izay ao anatin'ny ina moa zany fanatsarana ny tany vehivavy miditra ao anatin'ny tontolon'ny asa zany. Inona moa zany fa ao anatin'io LOZ io ny olona manko zany mieritreritra foana hoe io loi d'orientation vaovao io dia hoe ny fahafantarana miala ny CEPE tsy izay rery ny ao anatin'io zany. Betsaka ny zavatra hoentiny io rehefa handeha moa zany ny fampariahana ny hevitra rehetrarehetra misy ao anatin'io LOZ io zany tsy ho ela eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa entina hanatsarana an'izay zany dia hoe ao anatin'io LOZ io zany raha bangona tokana ny zavatra hitantsika ao dia fanatsarana zany ny contenu pédagogique raha afaka tenenina ohatr'izay mifandraika bebe kokoa amin'ny tontolon'ny zava-misy eto Madagasikara. Ny loi d'orientation teo aloha zany moa ina moa zany lala mifehy ny fanabeazana teo aloha fantatsika fa nidimbiasina avy any amin'ny ina moa zany fanjanahantany zany hoe tsy dia nifantoka loatra tamin'izay dia ity LOZ ity zany mandrindra an'izay zavatra izay mampiditra an'izay atao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana. Dia miova zany contenu pédagogique raha izay dia afaka koa zany io ny fomba fampianarana mamaly ny filan'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Dia ny vokatra azo avy amin'izay zany dia hoe mora kokoa zany ho an'ny rehetrarehetra indrindra fa ho an'ny vehivavy ny hiditra ao anatin'ny tontolon'ny asa rehefa vita ny fampianarana satria natao arak'izay ny fomba fampianarana azy hoe ho mora aminy ny hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana. Dia eo koa zany misy ny tetikasa prodigie izay arahana amin'ny mpamatsy vola moa zany resaka fanatsarana ny ina moa zany ny service public ray ao anatin'izay zany ny ministera ny fanabeazam-pirenena hoe anomboka zany zao efa nanomboka moa zany nanomboka tamin'ny herintaona ny transformation digitale miaraka amin'ny prodigie ny secteur de l'éducation ao anatin'io. Ny teboka ngezabe ao anatin'izay zany dia ny fanomezana ny numéro d'identifiant unique ny zaza malagasy manomboka any amin'ny garabola ka hatrany amin'ny terminal izay ialany atao anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Io zany sarobidy dia misy
opportunité be dia be mihitsy azo atao amin'io amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Tsy teny fotsiny ohatra hoe ny resaka ny encadrement an'ny ankizy, ny suivi ny ina moa zany ny résultat scolaire an'ny ankizy, ny suivi en santé an'ny ankizy, maro ny zavatra atao. Afaka zany arahana tsara mihitsy ny zaza tsirairay, afaka orientena tsirairay mihitsy ny zaza avy amin'io tetikasa ny iarahana amin'ny prodigie io. Zay angamba no azo lazaina momba ny fanatsarana ny système éducation ao anatin'ny fanabeazam-pirenena. Ny rarina moa zany dia hijana hoe ny vehivavy foana ny loha laharana na any am-pianarana na any amin'ny sehatry ny asa. Hitantsika amin'izao hoe vehivavy no maro anisa ato anatin'ny fandaharana. Ankasitrahantsika ihany koa aloha i Ramatoa Eliane Ranosy izay tale jeneraly ny sekoly avy ao amin'ny ministèran'ny fanabeazam-pirenena nitondra an'izay dindinika sy hevitra izay mahafinaritra maheno an'izany hoe ny vehivavy no betsaka any an-tsekoly dia ito foana moa ny fiara-miasa amin'izareo avy ao amin'ny fanabeazam-pirenena rehefa amin'ny fandaharana toy itony. Efa eto ihany koa zareo avy ao amin'ny zandarmarie-pirenena miaraka amin'ireto fanamiana reto efa tsy izoviana amintsika intsony andao raisina ihany koa colonel Ramana Tsanina Rado izay avy ao amin'ny zandarmarie-pirenena miarabanao aloha tonga sao tanatin'ny fandaharana izay resahana momba ny vehivavy na dia hoe lehilahy ary ianao. Miarabanao sarobidy miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa miaraba ihany koa nareo vehivavy rehetra no izao andro iraisam-pirenena manareo izao andro any. Iresakitsika hoe cybercriminalité na ny fandikan-dalàna anabaka. Andao faritantsika ary hoe inona tokoa moa zany izy io e? Ny atao hoe fandikan-dalàna anabaka na antsoina amin'ny teny mahazatra hoe cybercriminalité dia tsy inona akory fa ireo fandikan-dalàna rehetra atao amin'ny fitaovana teknôlôjia izay mifandray amin'ny ankapobeny. Izay zany no atao hoe mandika anazy amin'ny teny malagasy tsotsotra. Eto Madagasikara dia eto am-piandohana azo lazaina fa anisan'ny betsaka hiaran'io karazana endrika fandikan-dalàna io ny vehivavy. Raha tsy teny afa-tsy ny harcèlement ohatra dia anisan'ny betsaka ny vehivavy hiaran'izay amin'ny tambazotra-tserasera. Raha tsy resaka afa-tsy ny chantage amina photo intime na ilay antsoina hoe sextorsion dia ny mazava ho azy ny vehivavy no anisan'ny betsaka voan'izany endrika fandikan-dalàna izany. Miainga amin'izay famaritana izay dia tsy dia misy zany ny atao hoe fandikan-dalàna vaovao loatra fa ireo fandikan-dalàna efa misy ihany no atao amina fitaovana teknôlôjia mifandray dia mivadika atao hoe cybercriminalité izy amin'izay na cyberdélinquance. Zay terme antsoina anazy ihany koa zay. Ny fanamarihana kely dia maro ny manafangaro fa ary mieritreritra fa ny réseaux sociaux indrindra ny Facebook ihany ny atao hoe cybercriminalité tsy izay ilay izy. Maro ny tanora tonga ao aminay tia hanao mémoire hanao fikarohana dia izay no anatin'ny sainy. Tsy izay zany fa maro ny sehatra rehetra dia sehatra hiasan'ny atao hoe cyberdélinquant na ny cybercriminalité daholo. Anisan'ny banky ohatra, anisan'ny distributeur amin'ny banky reny, anisan'ny carte bancaire, anisan'ny reny atao hoe mobile banking, ireo fifanankarosana ara-bola amina finday isan-karazany, anisan'ny tambazotra informatique amin'ny ankapobeny dia sehatra iray tena ngeza be hiasan'ireny mpandika lalàna ireny. Anisan'ny ihany koa ny terrorisme, ny asa fampiarona dia ireny ny tena sehatra ngeza be hiasan'ny cybercriminel. Rehefa mipotro ilay endrika fandikan-dalàna io dia nivoaka tany amin'ny taona 2024 ny lalàna teto Madagasikara izay mifian'izay fandikan-dalàna izay. Taorian'izay dia tsy niandry ela koa ny gendarmerie fa ny taona 2024 dia nitsangana ny sampan-draharaha miady amin'izay fandikan-dalàna izay izay ato amin'ny Tovolahy Atsimondrava moa fohy beny fa amin'izao fotoana izay dia ezahana hamparitaka eran'ny Madagasikara. Dia amin'ny taona 2023 tsika izao efa misy mpanadiady avokoa ny renivohim-paritany rehetra sy ny renivohitry ny faritra rehetra anatin'ilay politika manakaiky vahoaka dia misy
tompona ndraiky napetraka amin'ireny faritra rehetrarehetra ireny. Ie resaka ny cybercriminalité tsika ny fandikan-dalàna anabaka fa vehivavy no resaka eto satria mankalaza ny valomarsa atsika ny zony vehivavy no tena iopanan'ny fandarantsika. Misy fiarovana manokana ary ve ho an'ny ankizy vavy sy ny vehivavy amin'izay fampiasana teknôlôjia vaovao zay? Araka voalazako teo dia tena mbola anisan'ny atao hoe vulnérable ny vehivavy. Raha ny salanisa ohatra anisan'ny tonga mangataka mametraka fitarainana dia mbola ataoko hatrany amin'ny 9 isan-jato vehivavy daholo ao aminay. Ny ezaka ataon'ny gendarmerie mizara roa ny asan'ny gendarmerie tena atao hoe répression, fanasaziana sy ny prévention. Amin'izao fotoana izao dia anisan'ny ataoko hoe axe de fort ny prévention. Mazava ho azy moa tanto dia ampianana ihany koa ny répression. Rehefa mahafantatra ilay olona dia mihena ny victime dia mihena koa zany fanasaziana. Anisan'ny ezaka ataon'ny gendarmerie ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Miezaka izay mitety faritra mampiandry ny olona zany mampafantatra ny olona satria ny tsapa amin'ny endrika fandikan-dalàna dia tsy fahalalana, tsy fahaizana, tsy fahafezana ny teknôlôjia no mahatonga ilay olona ray ho victime. Dia iny no aroton'ny mpanao ratsy anaovana izay ilay asa ratsiny izay. Dia miezaka izay mitety an'ireo faritra rehetra ahafahana manabe ny olona. Miezaka ihany koa manatona an'ireo ataoko hoe fikambanana samihafa eny hatramina fiangonana aza izay tokony hisitraka an'izay le fahampahafantaran'izay. Hita ho mihena le fandikan-dalàna rehefa avy andalovana le toerana anankiray satria mahafantatra le olona dia tsy azo an'le endrika fandikanana intsony. Raha tsy teny afa-tsy ny fanaparitahana sary ohatra, anisan'ny ezaka be da be hoe fadio manaparitaka sary entanina le olona fa mieritreritra le vehivavy fa mandeha ho azy ny fanaparitahana sary io te hanambady vazaha ohatra dia mandefandefa sary sary intime amina olon-tiana anankiray izay tokony ho tandremana satria tsy ampoizina amin'ny mahavery telefona, tsy ampoizina ny comptenao piraté dia lasa victime an'le chantage amin'le sary ianao avy eo. Anisan'izany izay ezaka atao ho an'ny vehivavy manokana izay. Ie, mazava zay ny resaka cybercriminalité sy ny hoe fiarovana manokana ho an'ny ankizy vavy sy ny vehivavy ny amin'izay fampiasana n'ireny teknôlôjia vaovao izay maro be mihitsy raha hotsika eto Madagasikara manokana no resahana. Ie, ny resaka ihany koa teo colonel Ramanatsanina Rado, resaka herisetra indray mianjady amin'ny vehivavy. Vehivavy no anisany hoe hiarany herisetra be indrindra raha eny anivon'ny fiarahamonina any an-tsekoly, eny anivon'ny toeram-piasana ihany koa. Eto ihany koa zareo avy ao amin'ny SPEM, kapitaine Razafy Mahandry Rochelle, tonga solo ianao tanatin'ny fandaharana. Ya, misaotra sarobidy miarabanao ary miaraba ny mpanaraka an'izao fandaharana izao ary miaraba manokana koa ny vehivavy rehetra na tratra an'izao andron'ny valomarsa izao. Efa natsidiko ihany moa hoe avy ao amin'ny SPEM ary zareo tsara raha ho fantarintsika hoe inona marina moa zany SPEM zany, mialohan'ny resantsika hoe inona ny tokony atao rehefa tratry ny herisetra ny vehivavy na ihany koa vavolombelon'ny herisetra. Ia, ny mahakasika ny hoe SPEM na sapan-draharaha miaro ny ankizy sy ny fomba amam-panao eo anivon'ny fitaliavana ny fikarohana ny fandikan-dalàna eo amin'ny fibaikoana ny gendarmerie pirenena, eo amin'ny Tobra Tsimandrava no misy ny sapan-draharaha io izay mifototra betsaka amin'ny fiarovana ny ankizy ny asa atao ary koa ady atao amin'ireo herisetra mifototra mahalana mahavavy ary ireo karazana fanararaotana miseho amin'ny endrika maro eny hatramin'ny hoe famarinan'olona ary io sapan-draharaha io ihany koa dia mampiroborobo sy mampivoatra ny fisitrahan'ny olona rehetra ny zo fototra fa indrindraindrindra amin'ity andron'ny valomarsa ity dia ny fisitrahan'ny vehivavy izay marina tokoa ny teninao teo sarobidy hoe maro no voakasika izany voatoitoyana izany amin'ny herisetra izany na hoe niaran'ny herisetra dia eo ihany koa ny ankizy vavikely izay hiaran'ny herisetra raha atao kajikajy dia eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny 7 isan-jato na 5 isan-jato ny olona manatona anay eo zany dia vehivavy avokoa niaran'ny herisetra. Ny gendarmerie nefa dia mipetraka ho matoky foana amin'ny hoe fiarovana ny olona ary tsy misy manamarina mihitsy an'izany hoe herisetra zany na amin'ny antoninina na amin'ny antononina ary zon'ny olona no arovana ka ny fisian'io sapan-draharaha
spem io zay miaro ny ankizy sy ny vehivavy ary le olona marifo a na miady amin'ny herisetra amin'ny akapobeny a dia manana andraikitra zany zay a mandray atanana andreo a vehivavy na ankizivavy a zay olona rehetra hiarany herisetra tonga eo aminay amin'ny mahasapandraraha eo anivony fiobaikoana azy ihany koa de manana andraikitra io sapandraraha io a mandrindra de manao tohana eo ampaikady atao mba ahafahana mampiatra ny lalàna de ahafahana koa manara-maso ary manao ny tombana ny ezaka asa vita amin'izany ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy zany na ny ady amin'ny herisetra ihany koa zay atao amin'ny ankizy zay ankizy vavikely ihany koa no matetika betsaka hiarany zany a herisetra zany efa nitsindriny kolonela atao amin'ny sapandraraha amin'ny ady atao amin'ny fandikan-dalàna anabaka teo a fa mifameno a reo servisy sapandraraha anankiroa reo zay ny herisetra ihany koa am'zao de efa miseho amin'ny endrika maro indrindra reny atao amin'ny tambazotra tserasera ireny a de efa herisetra avokoa ary ny asa ny mpitandro filaminana dia mizara anankiroa lehibe efa nitsipihany teo hoe misy ny asa fisorohana aloha ary mipetraka foana ny hoe aleo misoroka toy zay a mitsabo rehefa tsy voasoroka kosa ary lay herisetra fa tsy maintsy hoe tafalatsaka amin'izany hoe hiarany herisetra zany lay ankizy vavikely na lay vehivavy a de misy ny fandraisana tanana zay atao mba ho fampiarana ny lalàna velona satria tsika de tanytan-dalàna ary tsy misy zany hoe fanamarinana zany herisetra zany mihitsy araka mivolazako teo na amin'ny antoninina na amin'ny antoninina dia ataony famitorana sy fanadiadiana fanangonana ny profo entina manamarina fa miarany herisetra tokoa lay vehivavy na lay ankizy vavikely na lay ankizy zay tonga rehetra eo aminay a de aveo a atolotra eo amin'ny fampanoavana ny raharaha mba ahafahana mampiatra ny lalàna sy ahafahana manenjika an'lay mpanao herisetra de eo amin'ny tobra tsy mandrava no misy an'io sapandraraha io fa misy ratsa mangaika ihany koa any amin'ny renivohim-paritany de misy ny sapana fikarohana eloka bevava na mifantarantsika amin'ny section de recherche criminelle de misy koa amin'ny renivohim-paritra ny vondrona manohana amin'ny fikarohana fandikan-dalàna na hoe groupe d'appui à la police judiciaire any amin'ny district de misy ny équipe amin'ny fikarohana fandikan-dalàna na ny hoe équipe de police judiciaire zay manampy andreo tobo-paritra na ny brigady ny gendarmerie amin'ny fandraisana tanana andreny vehivavy a hiarany herisetra zany ka ny zavatra etaninay zany de hoe misy io sapandraraha io tsy ao amin'ny tobra tsy mandrava ihany fa am'ireo renivohim-paritany rehetra eo amin'ny renivohim-paritra rehetrarehetra any amin'ny district na any amin'ny commune raha any amin'ny toerana zay ataontsika hoe farany alavitra de ahitantsika andreny birao ny gendarmerie reny dia afaka atonina daholo izy reny mba ahafahana mandray atanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy satria zay de efa manao ezaka mampiofana andreo olombelona zay misehatra amin'izany ady atao amin'ny herisetra zany ary mariako ihany koa fa ao amin'ny sapandraraha sy eo anivon'ny gendarmerie pirenena de misy ireo vehivavy zay efa miantsehatra amin'izany ady atao amin'ny herisetra zany sy ny fandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny ady atao amin'ny herisetra aza misalasala zany satria efa misy ny fandraisana antanana eny anivon'ny gendarmerie pirenena ao amin'ny spem indrindraindrindra raha sendra hiarany herisetra ianao indrindra moa fa ny vehivavy na ihany koa vavolombelon'ny herisetra na herisetra ara-moraly io na herisetra ara-ekonomika io na ihany koa herisetra ara-batana indrindraindrindra fa raha ohatra zany hoe misy hiarany herisetra aiza ny tokony alehany inona ny tokony ho ataony ya ny tokony atao raha misy ny hiarany herisetra ny vehivavy dia zony aloha ny voaro amin'izany herisetra zany ary ny antom-pisin'ireny mpitandro filaminana eo amin'ny gendarmerie de hiaro ny olona mihitsy amin'izany herisetra zany ka zay zany de manetana amin'ny fotoana tahaka an'izao mba raha hiarany herisetra ianao de aza misalasala manatona ny gendarmerie birao gendarmerie zay akaiky anao indrindra mba azahoana fandraisana tanana anao amin'ny fanenjehana zay mety mpanao herisetra sy fanoroana torohevitra zay mety hoe atoro anao fa raha kosa hoe vavolombelona ny herisetra ianao araka ny
voalaza teo dia ny lalàna dia mandidy ny olona rehetra zay mahita trangana herisetra mba hitoroka izany eo amin'ny manam-pahefana mahefa ary adidy masina ataon'ny olona izany hoe mitoroka ny herisetra atao amin'ny vehivavy indrindrandrindra koa natao amin'ny ankizy vavy kely ka ny teniko zany eo am-pamaranana dia manentana ny vehivavy na ny ankizy vavy kely zay mety hiarany herisetra mba sa hitoroka ary hiala amin'le fahanginana mba ahafahana mahazo fandraisana tanana ho fanenjehana an'ireo mpanao herisetra sy ahazony fandraisana tanana koa amin'ireo mpiantsehatra maro zay miara-miasa aminay. Dia ankasitraha antsika i kapitaine Razafimandry Rochelle izay avy ao amin'ny SPEM eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Toy ihany koa nisy an'ny colonel Ramanatsahana Rado izay avy ao amin'ny Gendarmerie-pirenena ihany koa nitondran'izay resaka mahakasika cybercriminalité sy ny SPEM ary ihany koa hoe aiza no andeha antonona raha ohatra ka sendana herisetra indrindra moa fa atsika vehivavy moa izany. Ye, mbola manakambara ny avy ao amin'ny ministeran'ny mponina tale jeneraly ny fampivoarana ny vehivavy mahakasika an'izay hoe aiza no azo atonina rehefa hiarany herisetra izay indrindra ny vehivavy sy ny ankizy vavy moa no tena resahantsika amin'izao andro ny valomarsa izao. Ya, fanampiny kely ny voalazany zareo tao amin'ny Gendarmerie-pirenena efa nametraka lalàna tokoatsika eto Madagasikara entina hiadivana ny ady atao amin'ny herisetra fototra amin'ny malahy sy mahavavy tsara fantatry ny vahoaka malagasy ny fisian'io lalàna io fa tsy misy manamarina ny herisetra araka ny voalaza teo izay atao amin'ny olona anankiray ary ny tena mahafinaritra zany dia efa manomboka masamy teny ny herisetra izay miatra aminy indrindraindrindra ny vehivavy misy miteny lasa mebetsaka ny zavatra hitantsika any amin'ny réseaux sociaux any mebetsaka no miteny lasa mebetsaka ve ny herisetra ny fijerina anazy ao ministeran'ny mponina moa izay mpandrindra ny ady atao amin'ny herisetra dia hoe mebetsaka ny olona masamy teny ary ny vadin'ny filoham-pirenena moa izay tena mandray andraikitra be dia be amin'ity ady atao amin'ny herisetra ity dia nanentana ny rehetra izay mety ho mpiantsehatra rehetra amin'ny ady atao amin'ny herisetra. Ao zany ministeran'ny mponina izay mandrindra izay araka voalazako teo dia manana natsoina hoe centre d'écoute et de conseil juridique izany hoe fitoerana ahafahana miaino ianareo rehetra izay tratra ny herisetra na mahita trangana herisetra zany dia afaka mihitsy ianareo tonga ao anivon'ireo fitoeran'ireo milaza ny herisetra izay mahazo anareo misy olona miaino anareo ary manampy anareo ihany koa amin'izay fandraisana tanan'izay ao koa ihany ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa izay mandray tanana ihany koa raha ohatra ka sendra tratra ny herisetra ara-batana. Ao ihany koa ny avy ao amin'ny ministère sécurité publique na ny polisy ny fahalalantsika anazy mandray tanana ihany koa miaino ihany koa manampy ihany koa ary midina eny fotony ihany koa zany amin'ny fianonan'ireo olona izay tratra ny trangana herisetra ary ny ministeran'ny fitsarana dia efa nametraka koa ny chaîne pénale izay natokana manokana ho an'ny olona izay tratra ny trangana herisetra ary eto dia isaorana be dia be mihitsy ny prodigie izay napiditra ny ady atao amin'ny herisetra zany ao anatin'ny sehatra rehetrarehetra izay mety andehanan'ny tetikasa rehetra zany ary tsy ady atao amin'ny herisetra fototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy ihany no atao miaraka amin'ny prodigie fa ny mety ho resaka fanararotana ihany koa amin'ny resaka aranofo ihany koa zany izay mety miseho ho ataon'ny olona izay mpiantsehatra eny fotony indrindra fa mpiantsehatra ara-sosialy misy ohatra ny patronga izay manao trangana herisetra na ilay olona izay eritreretina tokony hiaino sy hiaro anao amin'ny herisetra ihany koa dia manao an'izay fanararotana izay dia izay zavatra rehetrarehetra izay dia iarahana miasa tokoa miaraka amin'ny prodigie ao ny fanaovana fampiofanana ao ny fanaovana fanentanana satria tsy azo adino fa ny fisorohana ny tena ngeza be amin'ny ady atao amin'ny herisetra ary eo koa ny resaka fandraisana tanana mihitsy izay mety ho trangana herisetra.
Makasitraka dia Jerova tamin'izay fanampam-panazavana ary tena ilaina be ihany koa indrindra fa ho an'ny vehivavy sy ny ankizivavy zany hoe andeha hitoroka sy fahasahiana amin'ny teny n'izay hoe herisetra mahazo izay. Makasitraka antsika rehetra ihany koa aloha niaraka nidinidinika ny fampizara ny mahasoa, fampizara ihany koa ny mahafinaritra teto amin'izao andron'ny 8 Marsa izay, andronay vehivavy. Makasitraka anareo ihany koa nanaiky nareo mirahalahy hoe hiaraka aminay eto. Dia tia-pamaranana itsika mbola misy ny afatra sy fanentanana izay hoentin'ny ramatoa sekretera jeneraly fiadidinan'ny Repoblika ramatoa Pelandroy Espérance hiresaka ihany koa izy amin'izay hoe laharana maitso ahafahana antsoina rehefa tojo an'izay sarotra sy herisetra izay ny vehivavy na ny ankizivavy. Makasitraka antsika rehetra nandray anjara teto amin'ity fanentanana ity. Ary misaotra ihany koa ireo lehilahy niombona taminay tamin'ny fanomezana sehatra ny vehivavy. Eto Madagasikara dia mbola avo dia avo ny tahan'ireo hiara-ny herisetra izay tafakatra hatrany amin'ny 30 isan-jato. Ary isika dia efa manana ny lalàna 724 aotra valo tamin'ny 13 Desambra 724 mahakasika ny ady amin'ny herisetra izay efa nisy didy fampiarana tamin'ny taona 2020. Kanefa mbola ambany dia ambany ny tahany fitorohana ireo trangana herisetra ireo. Koa andao hiara isalahy anohitra ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalahy na ny mahavavy. Raha sendra mahita tranga na hiaran'ny tranga na herisetra dia antsoy ny laharana maitso 330 ikoragna. Izay ary ny fanentanana sy ny afatra avy amin'ny ramatoa Pelandroy Espérance dia nianakatonantsika ny fandarana manokana izay niresahana manokana ny vehivavy tamin'ity androany ity dia ny lohahevitra izay banjina tamin'ity taona 2024 ity fanabeazana ny ankizivavy, fampizakantena ny vehivavy, antoky ny famparisoana lovainjavy. Veloma tompoko.